Miaraba tompoko ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao manaraka hatrany ity fandarana ity. Mino zay fa ity fandarana ity dia hitondra fitahiana lehibe tokoa eo amin'ny fiainanao. Mety efa mety mivavaka ianao hatramin'izay tady an'Andriamanitra dia hatramin'izay nefa ohatra mbola tsy mivaly zany vavaka zany. Androany tompo dia mbola manasanao hatrany anaraka ny fandarana tahaka antony fa misy famangin'Andriamanitra i zavatra ho ataon'Andriamanitra manokana eo amin'ny fiainanao. Miaraba anao pasteur Etienne. Manona ny fiadarana tomponao pasteur Alvarez dia miarabantsika amin'akavy tompo. Andao hivavaka antsika metraka an'ity fotoana ity mba fitarian'ny fanahy masina. Raha eo dia misotranao zay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zay nanomezanao anay indray ity fotoana mba hafana indray mianatra équilibre délivrance équilibre ity. Mino zay tompo fa ao ambadika izao fandarana zao dia jeranay manokana ianao ary mitodika aminao zay ary miandry anao zay tompo amin'ny fiainanay. Eto dia matsiaro manokana ireo olona zay mety efa ela tsy nahazo valim-bava efa nitady anao nefa mikatsaka hatrany nitavanao. Androany tompo dia mino fa ao anatin'izao fandarana zao dia miseho anatin'izao rahalahy zao ny fiainan'ny voninahitr'Andriamanitra, ny fiainana be dia be izay nampanantenainao, fiainam-pandresena, fiainam-pitahiana, fiainana feno filaminatsaina dia ho tahinao manokana ny tokantrano ny rahalahy ny ranabavy izay mandray an'izao fandarana zao ho voninahitra ny anaranao. Ary mangataka ihany koa zay tompo ity fandarana ity dia mba ho tarian'ny fanahy masina dia hazava tsara aminay ho tafampitaty aminay andraisanay fitahim-panandray zao fandarana zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Délivrance équilibre pasteur dia amaky ten'Andriamanitra vetivety ngamba ny tenako pasteur ato amin'ny Luc aloha zany vakiko voalohany Luc 18 vakio ohatra amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Luc toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny namaliany Jesosy ny fanontanian'ny mpanan-karena anankiray ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe mpampianatra tsara inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay. Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajany raha inao sy ny reninao. Ary kosa izy zany rehetra zany dia efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary rehefa nandre zany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray loha ianao amin'ny dino fanananao rehetra ka zara ho an'ny malahelo dia nanarakitra any an-danitra ianao ary avy manaraka ahy. Ary rehefa nandre zany raha lehilahy dia nalahelo loatra fa nanan-karena dia nanan-karena izy. Ary Jesosy raha nijery azy dia nanao hoe manahoana ny sarotry ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakany lanitra fa moramora kokoa ny idiran'ny rameva vody fanjaitra noho ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakany lanitra pasteur. Ia zava-dehibe pasteur izay tantara ny vakianao teo zay iresakitsika mahakasika ny principe pasteur principe an'Andriamanitra hoe rehefa manatona an'Andriamanitra dia inona ny tokony atao. Miresakitsika mahakasika ny hoe raha te handray zavatra avy amin'Andriamanitra inona ny tena tokony ho atao, inona ny tena tokony atao. Fivavahana manao ahoana no ankasitrahan'Andriamanitra rehefa manatona azy tsika pasteur Alvarez. Toe-po manao ahoana satria betsaka ny olona no diso fanantenana amin'ity fivavahana ity. Ary be dabera moa pasteur ny commentaire momba fivavahana amin'izao fotoana izao hoe tsisy zany Andriamanitra miasa zany tsony, tsisy zany Andriamanitra mpanao fahagagana zany tsony, tsisy zany Andriamanitra manao manasitrany zany tsony resabe rery. Misy aza moa dia tena miteny hoe fandrebirebena saim-bahoaka ny fivavahana. Misy ara dia milaza hoe ataon'ny olona fisolokiana ny fivavahana. Zany hoe tsika zao zany dia ohatran'ny hoe pisoloky pasteur, pisoloky. Misy olona dia milaza hoe ny fivavahana zany tena tsisy ilanana zany amin'ny fiainany. Zay zany ny zavatra
eritreritry ny olona sasany pasteur Alvarez. Eto nefitsika pasteur tena te ilaza hoe manao zavatra Andriamanitra. Amen. Ary profondizany reny fijoroana vavolombelona eto reny. Tsika amin'ny antson'ny pasteur namako anankiray zay hoe tsy mitoro-tsisy profitsika. Hita mahita fijoroana vavolombelona eto foana ianao ary amin'ny herinandro ity pasteur dia hifatrinesinetsy ireo karazana fijoroana vavolombelona. Orehan'ny olona eto amin'ny fahita lavitra, eto amin'ny onjam-peo anaporofona zany hoe Andriamanitra manova fiainana, Andriamanitra manova ny fiainan'ny olona ary manao fahagagana izany. Satria maro amin'ireny vao farany teo zao nisy anabavy iny mijoro vavolombelona pasteur Alvarez mombana resaka calcul tany aminaray vato zao fa taoriana ny délivrance natao tapo ny pasteur satria tena efa nijafajafa mihitsy ho anabavy kely io tena efa saiky maty. Nisy fotoana izy torana teny ambodin'ny sotro tena torana safotra dia tsemboka be dia tena nalemy dia ny olona moa teny tamin'ny ndana tonga dia miditra hôpitaly fa io anabavy io zao mifanapa-keviny dia vavahana ozy izy ndeha ho délivrena zany dia talata izy pasteur ny délivrer talata atao anatin'le délivrance iny niatsika devoly ny marainany iny nivoaka le vato tany anaty pipiany mialatsiny tonga dia mahitsy ny tena zay mivoaka tany anatin'ny pipiany nisy tonga dia vato ohatran'iny misaotra an'Andriamanitra tonga dia afaka tehiny eo tonga dia sitrana ary teny eo tonga dia tsy miverina tsony le aretiny. Zany ny manaporofo hoe tena manafaka Jesosy tena mbola miasa ny herin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana zao pasteur Alvarez ary tena tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra. Maro be ireo karazana fahagagana nisy anabavy zay ny tsy hidrana andritry ny 5-12 taona. Mbola hoetantsika totoany moa zany fidorokona vavolombelona zany pasteur Alvarez. Ny tsy hidra 5-12 taona dia nisy cancer ny nonony. Sady nisy cancer ny nonony ny tsy hidra 5-12 taona pasteur ary efa maimbo. Le anabavy mba ohatrany hoe raha jerenao paoziny ivelany ohatrany mba metimety ohatrany mba ohatrany fa ny zavatra teneny tena tsy miala serveta zany pasteur atao anatin'ny 5-12 taona tsy miala serveta maimbo ary efa hafanenina tamina karazana fitsaboana fa nahagaga pasteur voany vavahana andro vitsivitsy asa teo amin'ny 2 volana teo nanaovana délivrance azy 2 volana mahery kely dia nitsotra mihitsy izy hoe nahavarianao izy dia zao niala tsikelikely niala arakaraky ny vavahana azy zany dia niala dia izy mbola zatra ihany nanao serveta foana zany no serveta foana dia gaga izy hoe ary zany efa sitrana kinona mbola anaovako an'ity nefa 5-12 taona afaka tanteraka. Ny tiako atongavana hoe tena mbola fotoana iasan'Andriamanitra zao pasteur, fotoana iasan'Andriamanitra zao. Nisy atrina bavy iny voaraingana teo koa ndraisiko nisy kista anankiroa tato amin'ny kista anankiroa mihitsy izay tena namatotra nampijaly an'io anabavy io fa sitrana ny aretina dia taoritrana nasitrana ny aretina natsangana trano nahazo fiara anankiroa. Zany hoe le izy tetrina hitanao hoe le fiasan'ny herin'Andriamanitra ary zany inge pasteur azo porofona amina na tsy porofona ara-panary zany dia azo porofona amin'ny resaka lôzika fotsiny zany zavatra zany hoe rehefa mivavaka ianao tsy maintsy misy zavatra miova amin'ny fiainanao. Ka ady hevitra commentaire be da be indray ny resaka fivavahana ty ary misy ny mitsikeraka nefa n'izao ianao rehefa tsy mahita n'izay fahagagana tsy mahita fanasitrana natao ahoana moa fa tsika mahita dia tsy maintsy miteny tsika mahita dia tsy maintsy miteny hoe miasa Jesosy ary manao zavatra Jesosy fa saingy zao kosa pasteur Alvarez misy fiaperatra tsy maintsy baiboly zany raha vao miresaka dia tsy miresaka mandendeha ho azy fa misy fiapetra rehefa manatona an'Andriamanitra anao manatona an' Jesosy anao misy fiapetra pasteur Alvarez. Atao milioko toko fa 12 ty zao dia misy mpanakarena anankiray ary izao ny fanotatiny napetrany hoy izy eo amin'ny 12 ary nisy mpanapaka anankiray nanotatiny azy hoe mpampianatra tsara inona ny ataoko andovako ny fiainana mandrakizay
fa hoy Jesosy tamin'ny nahoana no ataonao hoe tsara tsy misy tsara fa tsiray ihany Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga aza mamono olona aza mangalatra aza mety vavolombela mandanga sy ny sisa. Ary io kosa izy izany rehetra izany dia efa notandremako atsin'izany fony mbola kely. Ary rehefa nandray an'izany Jesosy dia hoy izy taminy mbola diso zavatra ray loha ianao. Amidio ny fanananao rehetra ka zara ho an'ny malahelo dia aty narakitra any an-danitra ianao ary avy anaraka. Eto pastera dia misy fipetra sarotra tena sarotra ny takian'i Jesosy. Satria nisy lehilahy anankiray mpanapaka zany olona manana andraikitra ao anaty fiangonana zany karazana olona be ao anatina fiangonana zany karazana komity zany ao anatina fiangonana Jiosy tamin'izany tena manana ny toerany ity lehilahy ty. Ary matetika moa pasteur Alvarez zany ny zavatra misy anatina toeram-pivavahana sasatsasany rehefa manangana komity manangana olona na olona ohatrany dia le olona somary ambonimbony somary manana ny lazany somary manana ny voninahiny rehetra no apetrapetraka amina toerana misy fiangonana manao an'izay zany hoe tsy mijery ny hoe qualité ara-panahy fa mijery ny zavatra hoe tena hoe manahoana ny fiainany ka dia lasa mpanapaka io lehilahy io mpanan-karena izy. Voalaza ny Baiboly hoe mpanan-karena izy mpanan-karena izy. Tena nantona an' Jesosy izy io mpanan-karena io dia niresaka hoe mba te hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra rangarozy izy matsy an' Jesosy. Inona ny ataoko fa mba teo vavonjy dia ozy Jesosy hoe tandremo ny didy le didiny resany hoe didy folo aza mijangajanga aza mamono olona aza manaky vavolombelona mandanga sy ny sisa didy folo ny resan'i Jesosy io. Tandremo ozy Jesosy ireo didy ireo dia ozy izy raha lehilahy sy tamin'izaho mbola kely mbola tany akebon'ny dadanay sy mamanay dadanay sy mamanay nefa diakonina tao am-piangonana tan'izay nefa nitezaina tamin'ny fivavahana tamin'izany nefa mivavaka zay ary rehefa manao arbre de Noël zay ary rehefa terina isaky ny krismasy reny manao an'izao zay ary isaky mipaka manao an'izao za mbola kely dia efa tena efa zanaka mpivavaka zay zay zany ny tianytenenina. Dia ozy izy Jesosy hoe amidio ny fanananao rehetra ndana zareo malahelo mpianana rakitra any an-danitra eo manko pastera ny terina olana satria raha vao miresaka fivavahana ianao zao ohatra ka mitory hoe andao hivavaka dia mitovy tsara amin'ny valitenin'ny olona io mivalitenin'ny olona sasany zay ngefa mpivavaka efa mba miditra am-piangonana eny nge pastera manana andraikitra ihany ane zay ao am-piangonany efa mba manao an'izao nge zay efa terina mba manompo ny tompo ihany ane izy efa tena zay rehefa mpiomana mpiandry za rehefa terina mianatra katekomaina za rehefa tena mpandray fanasan'ny tompo zany ny zavatra valin'ny olona ohatra ny ole tenin'ity lehilahy ty hoe hatramin'iza mbola kely ozy izy zany hoe mbola kely izy dia efa mpianatra tsekoly alahady mbola kely izy dia efa mpianatra tsekoly sabata mbola kely izy dia efa nitezaina atao amin'ny fianarana miakina amin'ny finoana miakina amin'ny fivavahana zay eny mbola kely dia efa mpivavaka ary zany daholo ny zavatra tenin'ny olona. Izy te ahita famonjena azanao izy te ahita fatinasitsanana izy te ahita fahagagana izy te ahita vahaolana fa manakona azy ihany koa nefa lay toerana efa misy azy zay efa mpivavaka zay efa zao dia ozy Jesosy sy nitsapain'i Jesosy amin'izay izy eo ny tetiny testeny Jesosy azy amidio ary ozy izy ny fanananao rehetra dia zavatra ray loha ianao dia andadina zara ho amin'ny malahelo dia avy anaraka ka raha lehilahy nanan-karena be dia ozy nyvoalaza Baiboly ny 7:20 ary rehefa tsy nandre zany raha lehilahy dia nalahelo loatra fa nanan-karena dia nanan-karena izy zany hoe tetina raha tsorina dia olona multimilliardaire izy pastera nanan-karena dia nanan-karena tsy ndren'ny Baiboly tsara zany amidio reo izy Jesosy dia avy anaraka eo ihany pastera no testa anankiray ahalalànany olona tena mangetaheta ahalalànany olona tena voavonjy marina misy zavatra kitiany Jesosy ny maizy azy ny maizy an'ity lehilahy ty manko zao dia ny arenany ny volany sy ny arenany fa misy olona ny maizy azy ny tsenany
ary raky ty ianao nitsenany ndana rahaloha ajanony kely raloha nitsenany roany aza mivarotra rahaloha isaky ny am'izao anao ndana mamonjy fotoam-bavaky azonao mba mijajanony kely aloha nitsena dia am'izao lera ohatr'izao anao ndana mamonjy fotoam-bavaky tsy mety am'izany tena anao vavaka distance téléphone ozy izy anao vavaka téléphone satria noheveriny fa ampy le vavaka téléphone na ianao ndray nataony makany mba makany sary pasteur tetsena fa tsy afaka fa mivarotra izy zany tsy afaka fa engagé occupé am'tsenany fa ianao le tsisy atao ianao le tsisy atao io pasteur avia ty de mivavaka hoa azonao tany am'le marary mihitsy ny kitian Jesosy am'ty ozy izy niarenanao de meo malahelo de viana araka io pasteur io ny etarafana ny olona hoe andray famonjena io olo io satsy andray kitian Jesosy any amin'ny marary azy izy kitian Jesosy ny marary ajanony aloha nitsenanao de ndana mivavaka de zao ny ao an-tsainy ka raha andeha hoany izy any amelona raha ndeha hivavaka de akatoko nitsenako nefa izy amin'io fa manam-bola be any amin'ny banky misy olona tokony azony ametrany an'le tsena azonao fa kitian Jesosy any am'leo tena kitiako ty olona ty aloha misy olona matetika tena kitian Jesosy any am'le maizy azy ozy Jesosy hoe tongava ary aloha mivavaka de zao nitelin'le olona sasany zany ozy izy tsy avela mivadiko de ahoana raha fantatry mivadiko fa mivavaka anjaranao no mamaha zany anjaranao no mamaha zany hoe tena angetahetaka nao sa tsy angetahetaka fa kitian Jesosy akny marary azy misy olona pasteur Alvarez tena hoe any am'le zavatra tena misy olona mako tena any am'le voninahiny ny asasany voninahiny ny asasany indrindrindra moa pasteur moramora ngeny mandeha any amina toeram-pivavahakina hoe mba misy lakilosy mahafinaritra mandeha ndray ny ary moramora ny makany am'ray milamindama sy ny toerana lehibehibe mitondra 4x4 rehetinao de eo toko tampingonana eo no le hoe ohatra retsako tsy fiangonana zandry na fiangonana zoko mahasitrana anao fa ohatra hoe andeha amina fiangonana zandry ny ray ianao miaraka amin'ny voninahitra ao tsy mora ngesam'ny pasteur amin'ny olona ambony sinao satria mikitikitika amin'ny voninahiny hoe ianao tazana ao anatina fiangonana sekta fiangonana zandriny de io etinao fa hitabataba iny voninahitra ao ianao fantatsy ny olona rehetra fantatsy ny fianakavianao ianao directeur général ianao PDG entinao olona manana ny maizy anao ianao olona fantatra any amina ministera fantatra amina olona ambony manana toerana ambony andeha hivavaka any amina fiangonana zay no tsinitsiny avinao ary ny fotoana renao ianao nanao tsinitsiny tsy maintsy tsy miaro ny voninahiny io le olona pasteur ary zay mahasarotra mahavovonjy azy sarotra mahavovonjy azy vonkitian Jesosy fotsiny ny arenan'io lehilahy io de niodina izy lalahelo izy nefa Jesosy ary zany Jesosy vatakina ary zany mbola sahan'io lehilahy niona tamin'ny Jesosy io lehilahy io raha ianao zao ve pasteur niona amin'ny Jesosy mivantana tsy nefa de Jesosy mivantana niona tamin'io fa niodinany hoe aza ny arenako ny kitikitiana ary izay mampanahirana foana hoy amatsenao ho amina olona somary mieritreritra ny tenany fa manana ny maizy azy izy satria ny zavatra ataony Jesosy voalohany de tsy maintsy mikitika ny maizy anao ianao zany raha vao manatron'Andriamanitra de ataovy ao an-tsaina fa tsy maintsy kitian'Andriamanitra ny voninahitra ao kitian'Andriamanitra ny maizy anao inona ny maizy anao ny asanao ny tsenanao ny volanao tsy maintsy kitian Jesosy io fa nahagaga teto vo kitian Jesosy le ny arenany ranamana Jesosy iny tsy miteny hoe mioana ny arenanao danao zay izy ampidio de meo malahelo aza mikitikitika ny momba ozy izy raha namana za mila vavaka fotsiny za mila voavony za mila miditra ny lanitra za mila famonjena fa za aza kitikitiana ny vie privéako aza nikitikitiana ny arenako aza kitikitiana ny maizy zany daholo pasteur ny problème ny olona ary mahatonga an Jesosy tsy miditra ao anatin'ny cancerany mahatonga an Jesosy tsy manasitrana ny reiny mahatonga an Jesosy tsy manasitrana ny fonony sy ny tensiony
mahatonga an jesosy tsy anasitrana ny zanany mahatonga an jesosy tsy mihitratsehitra eo amin'ny fiainany satria miaro ny maizy azy izy io no amafisiko foana paster fa tsy maintsy menjera ny maizy ianao rehefa manatonan jesosy ianao tsy maintsy alatsaka ohatra amin'ny ambany ny maizy ianao rehefa anatonan jesosy ianao ka de ho afaka paster aloarezy zay moa de mampatsia ian'le fandarana talohany ty fandarantsika ty paster le Paoly apôstôly hoe tsy maintsy nenjera avy teny ambony soavaly izy aloha io zany le fandarantsika teto hoe nenjera teny ambony soavaly izy aloha itaorinan'izay de niona tamin'i jesosy izy a de tonga jambo izy a tao anatin'ny 3 andro de na de matanjaka sy azo raisany hoe manam-pahefana mpitondra fanjakana sady fariseo a nanana izy anazy Paoly de olo-kafa no nitantana azy de taorinan'izay tsy maintsy nanekenany zay zavatra zay taorinan'izay nitsanganany zay a avy teo amin'ny finjerana ary nitantanan'le olona azy tao anatin'ny 3 andro de niovy Paoly a niovy Saoly a lasa Paoly a lasa lehilahy manana maizy anazy ary magaga le fomba nampiasain'ny tompo anazy pasteur magaga ary eto amin'ity likoatoko vala amby folo ty koa pasteur de misy zavatra ohatran'ny mahavarina kely ana ihany le tena magaga ohatr'izay koa le andiny faraiky amby roapolo tapany faharoa de ozy izy hoe izany rehetra zany ozy izy de efa notandrema katry ny fony ambola kely zany hoe ty lalahy ty zany a rehefa avy nankibondreniny izy zany mety dada sy mama nakany am-piangonana foana de rehefa mba tovitovy lahy zany izy de mbola lasa le mpivavaka be mpamono tsekoly lahy de mianatra arba-de Noël tsy fantatrony zay ataony e tsy fantatrony zay ataon'ity tiranga ty tamin'izany fotoana zany fa amin'izao fotoana zao pasteur nisy tovolahy niresaka tamiko nijovavambelona tamina toeram-pivavahana anankiray zazalahy kely vo 13 taona de zao zavatra nataony tovolahy io manana namana zany izy pasteur reo namany reo a mitovitoana sasany mitovitoana aminy sasany lehibe noho izy de mifoko asiara de io zazalahy io vo 13 taona io fa tafalatsaka sady anaty fifoana asiara pasteur mifoko asiara io tovolahy kely io nefa izy mbola mpianatra classe de tsy haiko 4e sa 5e izy tsy zaretiko de tsy vitany hoe mifoka fa nisy fotoana zany izy a rehefa mendray aman-dreny goûter de tsy mividy goûter izy fa lasa vidana sigara goûter ary tsy vitany zany ihany hoe vidana sigara le goûter pasteur fa le rahalahy kely ty zany na tsiary hoe tena misy zavatra tsy mety satria reo namandreo tsy vitany fotsiny hoe mampianatra azy amin'ny toetra ratsy fa lasa mpiteny ratsy be mpiteny ratsy ikuizana zany tovolahy kely vo 13 taona io anampianarana eny amin'ny lalao eny amin'ny namany tokotany fa ohatrano zany izy mezaka tsy miteny ihany de tsy fantatry ny dada sy mamany ohatrano izy mezaka tsy mifoka ihany de tsy fantatry ny dada sy mamany dada sy mamany zany mieritreritra hoe mianatra ty zanako ty a lasa endry be miaraka amin'ny namany ihany milalao a ay zany tena manana fitondratena fahafa mihitsy zany le tovolahy kely pasteur ary tsy vitan'izay ihany fa lasa izy mamono cyber café reny zany rehefa le tsy mianatra reny de rehefa eo anaty cyber io zany izy de misy olona moa zany rehefa miditra anaty cyber pasteur de manao Facebook na mijery YouTube na mijery document de mba miditra ao izy ny antony idirany eo fa tsy resaka zany tsisy resaka fianarana tsisy resaka hoe jery dessin animé na fialam-boly fa zavatra jerevany eo izy pasteur sary vetaveta sary maloto tsy fampiseho masoandro reny tena zava-doza be de izy zany mijery ny foana zavatra ataony eo avy mifoka siara zany izy a teny ratsy any an-dalana any a miditra anaty cyber andray izy a de izy eo anaty cyber io mita mijery sary vetaveta zary film maloto de ndray ihany zany izy eo ampijerevana izy zany te ho afaka izy fa tsy mety afaka io tsy mety raha ty zavatra ataoko ty fa mbola lasa foana izy mijery an'le zavatra makany amin'ny cyber de ndray andro zany izy a mitsorony tamin'ny jesosy moa le resaka hoe za te ho afaka ndray andro zany izy mijery ampijerevana le film maloto izy a tonga avy any tamiko any anabaviny sendra nanakaly vola tao anatin'le cyber zavatra tsy tokony nanakaly vola tao nefa nanakaly tazany tamiko le tovolahy kely ina natao lato de tonga de mipihana aingana le ordi zany de le izy misokafana aveo de iny mbola tratry io izy aveo de ahoany fony tijerevany laty de aza miteniteny amin'ny tata sy mama fa ivo am'izay de hitreto pasteur hoe tovolahy kely 13 taona tonga de nanapa-kevitra io tovolahy io namonjy trano fivavahana zay ndresaka pasteur zay ary teto ambadika zay de zao ndray aman-dreny zany tsy mahalala an'izay hoe mpiteny ratsy izy
ny ray aman-dreny tsy malala hoe mpifoka sy ary ty zazakely ty ny ray aman-dreny tsy malala hoe mpijery film maloty fa zavatra fantany ray aman-dreny dia endry be ny zanako iny a tsy maditry ny zanako iny a zao nefa zavatra ataony ihany zavatoza be matsiravina mihitsy ray aman-dreny de majerijery io any le zanakitsika fa eo masinao izy ohatrany endry be bonaika be ohatrany hoe tsisy ohatry zany fa any ambadika any tandremo fa maranitra lavitra anao ianao zanako io tena mavita sacrifice mihitsy zany izy paster ohatrany hoe tsy mifoka sy jary hoe tena miaritra mihitsy te foka zany izy fa miaritra te teny ratsy izy fa mijaly be zany izy vao tsy miteny ratsy fa zavatra nafaka azy moa paster de zao hoe tena aloha mba ndramako zany mivavaka zany fa nizaka ihany zany izy tsy afaka de nandramany le mivavaka paster de nijoro vavolombelo izy hoe tena gaga ozy izy afaka ozy izy afaka tamin'ny rehefa zarandratsy reny afaka tamin'ny siara afaka tamin'ny fitenenan-dratsy afaka tamin'ny fijerevana film maloto ny ray aman-dreny nefa de tsy mahalala ny zany mihitsy na izy mbola atao anatin'le problème izy afaka atao anatin'le problème zay vafatany ray aman-dreny nefa nisy an'zany anaka de zany tsy voatsabo zany fa tsisy possibilité tsisy fomba ahafahana an'zany mihitsy any ampianarana tsy mafaka an'zany fa zay mihitsy zany le manompo an' Jesosy rehefa hoe avelanao mihitsy le Jesosy asa anapa-kevitra anao avy azeranao amin'ny taniny aminao de manaiky anao hoe tsy zavatra vitanao tsony de anao velanao Jesosy hiditra de miseho voninahitra Andriamanitra paster marina zany paster Alvarez manafaka ny tompo ary amin'ny sabotso avy zao moa paster ny anomboka le fotoana lehibe délivrance équilibre zay efa ndresantsika lavalava teto momba na fanafahana fa mitaky ny fanetsetetinanao nefa ny tompo amin'ny sabotso avy zao de resaky tsika momba ny atao hoe andrava ireo karazana fanahy maro paster azavaiko tsara hoe andrava karazana fanahy maro délivrance ny tetina atao efa oeritaorina angamba zay tsy de misy délivrance firy tsony makasika ny hoe fanana fantrana sinsy efa oeritaona maina angamba paster fa ity ndray zao vao nisy nyty vavaka lehibe ty anisany horesantsika ao akoatra ny zavatra maromaro zao resanao paster de anisany teny horesana iresaka momba zany atao hoe fanana fantrana isika ohatra ny ahoana zany ny olona tratsana fanana fantrana zany ohatraohatry ny ahoana zany misy olona mako mieritseritra nyty zavatra ty hoe ny olona mahantra manana fanana fantrana de ireny olona matory eny an-dalambe reny zany da vao miresaka hoe mahantra zao tsika na hoe fatinahana fantrana de le olona matory eny amorony arabe ny ao an-tsain'ny olona hoe reny ny mahantra reny ny katrami reny ny mahantra raha vao miresaka hoe mahantra tsika de ry alareny ao kely aina alareny ao kely ny ao an-tsain'ny olona hoe retiny olona eny alareny ao kely reny ny mahantra ary manana fanana fantrana raha vao miresaka hoe fantrana tsika de le olona eny amoromoro tatatra sy any anatina akaikina daliny diso zany paster Alvarez tsy reny ny olona mahantra mila fantatra hoe izany mahantra de fatina manahoana ny miasa ao aminy anisany zavatra anankiray resako paster Alvarez ny resaka fatinahana fantrana de zavatra anankiray ohatry zao resako amin'izao misy olona mapidibola fa be lavitra ny vola mivoaka noho ny vola miditra zany ny atao hoe fanana fantrana ohatra mampiditra 25 millions isan'andro izy 25 millions isan'andro nefa mamoaka 40 millions par jour isan'andro zany ny atao hoe fanana fantrana zany ny mahatonga ny olona sasany paster jerenao ne hitadinao izy ohatrany hoe manana orinasa be de mandeha be le orinasa de misy vola mitsofoka de hoe terina tombom-barotra le reto zady mitsofoka ato zary de manao compte eo anao de zany tena manamboly reto olo reto faravakely ny 10 millions par jour ny azony terina ataonao compte eo afaka ray vola anao mijery ny orinasa io mijery ny hôtely io mijery ny restaurant mandeha be io
mijery ny société io mikatona teo izy izy nefa naninona nikatona de hoe potika hony perte olony maty antoka gaga ianao fa hoana maty antoka hoana ny olona mihinakanonao ara ohatra zao ny olona fiodiny orinasa raha ohatra ko maty antoka hoana mapiditra le izy pasteur Alvarez fa be lavitra ny mivoaka no le miditra de tsy maintsy mikatona mahita grossiste anao azonao tena hitanao mandeha le grossiste de fijerinao velany de hoe malafo 200 millions isan'andro malafo 300 millions isan'andro fa attention pasteur fa tsy ambadika atsy ny vadiny mampirafy azonao ny zanona mifoka rongony araky ny terinao teo ny zanany sasany any mangalatra an'le manodina an'le tany ty ambadika ny piasa mangalatra izy atsy mbola mandomy volany banky le tsedina nefa mandeha zany ny atao pasteur ny atao fanana fantrana tsy ilay matory eny amorona arabe tsy ilay olona 4 mihitanao sy le mangatakery fa misy olona milliardaire fa misy fanana fantrana fatinana fantrana ny mitsofoka misy fa be lavitra koa ny mivoaka atao ambadika misy fanahy mikika azy pasteur misy fanahy mikika an'le fananana mikika an'le arenana ary be da be olona ohatra ny topanakaretina ny fahitanao azy fa tena misy fanana fantrana ambadika tsy azonao eritseretana mihitsy nge pasteur hoe mahita avocat ianao avocat isaky manao affaire izy 5 millions 4 millions azonao 3 millions fa rafa ambaniny misy fotoana ary izy manapoka 30 millions amina affaire matanjatanjaka nefa gaga amin'io avocat io no fananan'olona tsosa manilika volan'olona ty ambadika za tena mbola manilika mba hampindra volany aloha mba vonjeo volany aloha nefa jerenao izy hoe misy affaire be mipoka io a mahazo izy azonao fa tsy ambadika koatra manilika izy misy fanana fantrana gaga erinao mahita station na essence reny le station essence reny nge pasteur tena logika am'ireny tsy tokony maty antoko zany tsy tokony maty satria ny tombony tonga de hitana hoe zo par litre ny tombony le tany nefa tsy hofaina firy fa ohatrany mora le tany amen'ny fanjakana azy fanjakana fotsiny manao la boutique izy etsy ny station essence etsy ny pompiste tampotampotoetrinao mikatona io de perte maty antoka le orinasa de mikatona de fa maninona ny katona de maty antoka fa maty antoka naninona tsotra be le izy zany ny atao fanana fantrana pasteur tsy le olona mpangatakeny atsena ho any misy fanahy fantrana fa possible misy olona milliardaire fa miditra ho amin'ny fanahy fantrana de potika ho azy fotsiny ny zavatra ataony zany hoe ohatrany misy vola miditra fa tsy ambadika atsy koa misy pikiky ary be lavitra ny lanin'le pikiky no le mampiditra sakin'izy io pasteur Alvarez ary io resaka fanahy resaka fanahy zay tsy azon'ny olona mezaka ary tsisy olona te fitafalatsaka amin'izany fanana fantrana zany fa izy tsy afaka miala ao izy te hiala fa tsy afaka miala ao za pasteur nahita vehivavy anankiray ny resaka tamiko ohatran'izany grave be mihitsy ny nahazo azy ary io rehefa tafiditra io fatinahana fantrana io tena tsy voasakatra io pasteur nanana rahavavy avy any an-dafy izy de rahavavy avy any an-dafy io vadina vazaha de manakarena be de nomen'io rahavaviny io avy any an-dafy io vola izy hoe mba hivitany tany aky mba hijerevitany fanamboatra trano amin'ny Madagasikara de nalefa amin'ny pasteur ny vola ozy izy de rehefa nalefa n'le vola de nahita tany mora ozy izy tany mora de mba ohatran'izy zany mba sady mibiziny izy ndreo nefa le tany ka tsy ara-dalàna le vola nalefa de za ozy izy tsy sany teny tam'le rahavaviko hoe
tsy ara-dalàna le tany fa teneniko fotsiny izy hoe tena mbola nisy problème kely le tany fa ka le avocat sy le tany nefa tena tsy ara-dalàna mihitsy pasteur zany ary tsy possible ho azo tsy azo vidina mihitsy zany le izy tsy azo vidina fa ny misy olona koa moa zany mampirisika tsy amin'ny avocat hoe aleo fa takitsika amin'ny tribunal efa vitatsika io izy koa te azo volaka de misy koa ny mpamaty de tena miatso an'le rahavaviny foana zany hoe ndafy mila an'izao vola zao ndraiky efa anao an'le fiefitsika ka tam'izany mbola tsy nisy antony resaka Facebook WhatsApp tsisy messenger to zany azo pasteur tam'izany de mifampiantsao de mino le rahavaviny any andafy mila an'izao kely ndraiky mila an'izao ndray aloha fa tena efa kely sitsa de kanjo le anina tsy tavavokatra amin'ny farany presen'le rahavaviny ary izy otrikina ozy izy mivolako lasanao tsisy tanina ny kely ary enao mampanatena na fa zao ay le tanka tena misy olona tsy satria izy koa ty solok'in'le olona za pasteur izy porsa de tsy hitako sy azo natao de nataoko antoko ny tomobile anay anankiray hoe indram-bola zany ozy izy mba indram-bola ananina asana banky na taman'olona izy io hoe taman'olona ka taman'olona na de natao antoka le tomobile ray tsy indram-bola pasteur ozy izy hoe mba hanavotako an'le tanin'le zandriko zany ozy izy efa tsy te halala fa efa tena problème be le izy de kanjo ozy izy pasteur nataoko antoka le tomobile vao maika le hitsy natao antoka le vola natotona tatsy vao maika problème de zany reo izy aveo nisy olona nanao ndresaka tamiko hoe mbola nanana tomobile ray indray zany de hoe isy olona ampindram-bola ka io vola io ndray tsy atotonao am'le tany tsony fa anaovana fierana vato de hoe ao anatin'ny herinandro fotsiny de miverina ny vola azonao hoe herinandro de miverina de napanatenan'le olona teo atao avy roa enina avy telo eny ny volandry fa anany tonga de veritsika fa tedavany vola io natao antoka andray ny tomobile ray ka misoratra amin'ny anarany dolo izy fa tsy amin'ny anarany vadany de natao antoka ny indram-bola nanjana-bola zany de nomenan'le olona le papier kanjo pasteur le afierana vato ndray ozy izy mipoka ndray koa tsy tavavoaka tsy hitako tsotrona ozy izy zay nitenenina am'le vatoko le rahavaviko rety zany ny teo fanana fantsana pasteur manomboka misy zavatra mifanotona ary arakaraky ny amanaon'le olana vao maika ohatra amin'ny problème mamahan'le izy tsy etinao de mitafiditra olana arakaraky ny tsy foanao mamahan'le olana de problème zay ny lazako anao fa ny olona mahanty tsy mipangataka tsy le réla réunion kely fa ny mantra be da be mpanankarena mpiasana birao mpanjakana chef de service directeur amina département amina ministère fa tena miaina ao anatina fanana fanotrana ny olona manitra pasteur tsy ny olona mandeha tongotra be da be olona mitaingina V8 taingina Toyota Land Cruiser mitaingina an'ireny Mitsubishi inona fa ao anatina fanotrana ry adi-tsaina miakatra tension lava zavaiko tsara aminao zany be da be olona ambony misy commissaire de police misy olona bokotra dimy colonel général fa tena ao anatina fanana fanotrana io ohatra nefa pasteur de miverina aty fontsika fa raha vao hivavaka enao de tsy maintsy kitian Jesosy ny maizy anao io zany tsy mitombona mihitsy le hoe hitady famonjena amin'ny tompo ianao de entinao eo aminao eo an Jesosy hoe za manko Jesosy mba spécial mihitsy sy ny hafa za kitana roa za kitana telo hoy izy Jesosy matsy an'io lelam-panan-karena amin'ny dino fanananao rehetra de ndana me malahelo tsy maintsy kitiana Andriamanitra ny voninahitra ao io fikiranao satria io nanapotika anao io no manalavitra anao an'Andriamanitra nampanalavitra nyty lelam-panan-karena to amin'ny liko 20 tinga pasteur nampanalavitra azy an'Andriamanitra nge de ny arenany de tsy maintsy kitiany Jesosy io ka raha imboly voninahitra ao io ny arovanao ozy izy etina hoe za directeur général tsy ampinianina za directeur anina tsy amin'ny ministère zao za manana orinasa ohatra zao tsy maintsy midiny ianao raha teo afaka ny olona tsatsana fanana fantsana pasteur ohatra zany tonga ny vola isam-bola na karama fa tsy maraka ny vidim-panafody tsy maraka ny vidim-panafody n'izy menakavy
ny vadiny de maralava ary mitsoso manafatra vola amin'ny anabaviny any andafy mba andefasy vola nefa mikarama 25 millions par mois fa mbola manafatra vola ny andafy miantso any amin'ny fianakaviana eto Madagasikara mba ampindrany vola kely rehefa mila an'izao indray ozy izy ny dokotera mila 10 millions indray ozy izy ny professeur mila an'izao kely indray zany eto efa nanafantsana miditra ny opos miditra fa mivoaka koa tsy araky ny eritseretana azy zany pasteur izy ary peta be olona tratran'izany many mampiasa taxi be izy taxi be 10 mapiditra 300 000 isan'andro ny anankiray amin'ireo taxi be reo tokony mahita izy zany faravakely ny 4 millions 5 par jour na 5 millions azonao fa mihoatra lavitra noho zany ny vola mivoaka ao aminy zany no mahatonga ny gagy ianao hoe mahita olona manana tomobile be dabe sprinter be dabe nefa misy tomobile maty batterie eo dia tsy voavidy ny batterie azanao tsy mahavidy batterie na 2 millions izy tsy mahavidy batterie na 1 million 5 satria ka le eto ary tsy maharaka maty démarrer ry tomobile taxi be dia aleony atosika dia kakena fa ahoana ary le tomobile reto nefa le olona mpanakarena raha fijery ety ivelany fa misy fanana fantrana izay mikika azy mitsabo ny vadiny izy mandefa mivolany zanany any andafy izy mamoaka trosan'olona mamoaka ny trosa amin'ny banky isan'andro izy tsy maintsy manangona an'io izy koa mbola nanjana bola tany amin'ny havany dia hitanao izy pôzy ivelany ohatrany hoe manan-katao fa totsonitrosa ary na ny karamana receveur sy ny chauffeur ary mila tsy voalohany fa nana fantrana le chauffeur ary manan-karena be lavitra noho izy ary miatana fa izy mikorotana andro manala le tomobile tapitra maty hitanao ohatrany hoe depanena foana ary misy mécanicien foana miasa io ary ny misy tena hitanao hoe tsy mahavidy piesy tsony fa nana fantrana pasteur Alvarez le fa nana fantrana zay pasteur tena hitako hoe marina le volazanao hoe tena ao anatin'le olona mihitsy le izy pasteur i Abrahama dia nitenenin'Andriamanitra hoe hotahiko ianao sady ho fitahina ianao ao anaty baiboly hoe pasteur ny zanak'Israely rehefa tonga teo amin'ny tany Kanana tany andron'i Davida mpanjaka dia zavatra nataon'i Davida dia namboatra tempoly ho an'ilay fiaran'ny fanekena satria zany le fiaran'ny fanekena zany no présence an'Andriamanitra no manambara hoe eo amin'ny zanak'Israely ny fanatrehan'ny tompo ka rehefa mandeha miady ny zanak'Israely pasteur na hoe misy zavatra atao amin'ny firenena dia zao matoky ny zanak'Israely ary ambinina satria eo le fiaran'ny fanekena tahin'Andriamanitra ve le firenena zany fa ny ray andro ary dia zao zavatra nitranga pasteur io fiaran'ny fanekena io nangalariny Filistine izy io lalan'ny Filistine io fiaran'ny fanekena io dia noentiny zareo nakany amin'ny toerana any amin'ny tanàna zany tany tsy haiko tsara na teo Asdadoda sa Escalona izy tadirotra azy izy teo tany Filistine zany tany amin'ny tany Filistine dia zao zavatra nitranga tany no tonga tany le fiaran'ny fanekena pasteur nidiran-doza le tanàna nisy aretina tao nisy fantrana tao nisy fijaliana tao kirotana ambony ambany le fiainan'le firenena nefa le fiaran'ny fanekena no nentina any dia le zay zany zavatra mitranga pasteur misy karazan'olona zany vokatry le izy tena fanahy mihitsy fanana fantrana dia zao lasa misy korotana teo loatra ambany lama ihany lasa misy korotana ambony ambany lasa nisy aretina tonga tampoko zany lasa misy fampatesana mihitsy azy misy zavatra misavorovoro be tsy mbadika tampoka zany le fiainana nefa pasteur le fiaran'ny fanekena foana fa noho izy nakany amin'ny tany Egypte nakany amin'ny tany Filistine fotsiny natonga izy lasa olona zany fa zavatra navarina dia zao taty amin'ny tany zanak'Israely le fiaran'ny fanekena nampanakarena azy no nakany amin'ny tany Egypte nefa le fiaran'ny fanekena vomaika nakany amin'ny tany Filistine vomaika nampijala sy nampahatra azy nefa le fiaran'ny fanekena dia fanatrehan'ny tompo dia zavatra nataon'ny Filistine dia namerina le fiaran'ny fanekena avy eo tonga tany Israely le fiaran'ny fanekena netsara le fiainana zany misy karazan'olona zany pasteur tsy maintsy miala amin'ny toerana misy anazy vao mety i Abrahama zao tenenin'Andriamanitra miala amin'ny tranony havanao tranony rainao fa izahay tonga anao firenena lehibe hitahanao tokoa nisy zavatra tsy maintsy nesorina tao ny déplacena tao i Abrahama
tsy azon'andriamanitra tahina teo amin'ny tanindrazany tany ray aman-dreny tao i Abrahama fa misy ozonao izy misy fanana fahantrana ao aza mijanonao ianao fa misy fanana fahantrana ry Abrahama raha mijanonao ianao le fanana fahantrana le korotana le aretina tsy maintsy amangy anao na de fitahina azy ianao fitahina ianao a ho tonga fitahina ianao a fa condition foty de zao misy fepetra miala tao ianao de tonga nao fitahina ohatray koa le fiaran-fanekena zany raha voadiso le toerana misy anazy na de masina tsisy problème zany fiaran-fanekena zany paster fa ny amin'ny toerana tokony tsisy azy ny misy azy tsy nijanona tany amin'ny toerana tokony misy azy zany de zao lasa problème le izy fa rehefa nafindra le fiaran-fanekena nakany amin'ny tanin'ny Israely de mivadika fitahina le izy misy karazan'olona zany ohatra zao misy karazan'olona tena nianatra paster misy karazan'olona tena ambinina mihitsy a misy karazan'olona zany tena mety mihitsy le fiainana fa le place misy anao misy zavatra tsy maintsy ataonao aloha misy déplacement tsy maintsy ataonao misy a etika tsy maintsy ataonao aloha de ahafahan'Andriamanitra mitanao vao mety aminao le fahaizanao le fanambinana le zavatra le fahasoavana ao anatinao zany a mitondra fitahina ho anao rehefa manaraka zay toromarika Andriamanitra zay ianao zay le fanafantrano paster hoe tazina le olona tsy hetsika eo amin'le toerana misy anazy eo tazominy eo a ka na de ao aza le talenta ao aza le fanambinana ao aza le teny fikasana de zao janona mahantra ihany le olona ne i olona io foana fa fotoana izy manapa-kevitra amin'ny fotoana izy manao dingana any toerana zay tian'Andriamanitra hitahina azy de zao i olona io ihany lasa miova ny fiainana avy ao zay paster le fanafantrana hoe ao anatinao le izy de afaka tahin'Andriamanitra fa mandeha amin'ny toerana zava-dehibe paster zay an'izay amarana ny fotoantsika amin'rahalahy mino fa voarainao tsara ny zavatra tiana natongavana teo paster mahakasika ny izay fanafantrana sy fanapa-kevitra zay misy fotoana tsy maintsy manetry teny ianao e aza miavinavina ohatra ny ty lelam-panan-karenina voasoratra ny baiboly ty hoe manan-karena fa misy fotoana mbola veriko amin'ny paster io mihitsy nikitian'i Jesosy io maizy ianao io mila manetry teny ianao raha teo afaka ary tsy mahazo mijery voninahitra tsy mahazo mijery ny lasa fa manetry tena teo afaka ianao ivavakatsika misaotra tompo noho nisy fampianarana nomenao a mino zay fa zany fampianarana zany de ahafahanay manao dingana ahafahanay miaingy ahafahanay mandroso hotahinao ny tompo reto mpijery sy mpaninaraka ny fandarana amin'ny radio reto andray fahasoavana izay mino zay fa nampianay ianao ary tsy avelanao anamafy fo anamafy atoka fa terina netry tena eo mba ny tana maherinao mba hitady anao misy saotra Jesosy io amen sabotsy ho avy zao zany paster no manomboka ity fotoana lehibe zay fa nampanantenantsika ampijery reto anaovantsika zay etsika délivrance ay équilibre amin'ny 7 ora aby maraina izy io eto amin'ny mongo tendre fanambojanary sabotsy ho avy zao mitoy amin'ny sabotsy heriny mitoy amin'ny sabotsy manaraka délivrance mavesabesatra no ataontsika eo atonga amin'ny fiainan'ny olona isy équilibre izy farina fana resy fitahina hotahiny tompo paster veloma tompo